Manana amin'ny fahasalamam-bahoaka ny poniny eto Antananarivo noho ny kalitaon'ny ranon'ny JIRAMA satria hatramin'ny volana Desambra 2024 dia tsikaritry ny poniny eto Antananarivo sy ny manodidina fa mihena ny kalitaon'ny ranon'ny JIRAMA. Raha miala avy eo amin'ny pompy dia madio sy azo antoka saingy rehefa apetraka ao anaty siny ary avela hijanona mandritra ny ora 2 na 3 anefa dia mipoitra eo amin'ny farany ambanin'ny siny ny loto. Hita maso sy mampiaya rano fisotro sy ampiasaina andavanandro no resahana izay mety hiteraka aretin'ny tsinay, tifoida na kolera indrindra ho an'ny ankizy sy ny olona marefo. Tsikiny lo tena nita tonga dia tena hoe fotaka satria tena maloto be le mavomavo be re mihitsy izy na avy ampangotrahana ara dia mila mampiasa sirop zany. Dia rehefa ohatran'ny hoe mijanona kelikely izy normal be tsy maintsy any ambanin'ny bidon le izy mitsiky dia le rano lasa misy tsofina be le izy. Tamin'ny 21 volana Desambra 2024 dia nanamarika ny JIRAMA fa misy antony telo lehibe mahatonga ity fihenan'ny kalitaon'ny rano ity. Ny voalohany sy lehibe indrindra dia ny fahasimban'ny sivana izay efa nisy fepetrany raisina iarovana ny fiasan'ny pompy sy ny anatsarana ny toetra rà. Natao ihany koa ny fitsiriana nataony eo anivony anatin'ny orinasa mba hanaraha-maso ny kalitaon'ny rano. Voaray tokoa ireo fitarainana maromaro avy any amin'ny mpanjifa mahakasika ny kalitaon'ny rano zarain'ny JIRAMA tonga eny an-tokantrano tsiraray avy tato ato. Misy antony maromaro mety mahatonga an'izay fivadian'ny kalitaon'ny rano zaraina izay. Voalohany ao anatin'ny fotoanan'ny fahavaratsika izao rahantsika malala fa rehefa fahavaratra toy izao dia mivadika menamena be na mavomavo be ny ranon'ny kopa izay diovina eto amin'ny tobim-pamokarana eto Mandriseza. Hitantsika ao anatin'ny farihan'ny Mandriseza sy eto amin'ny sivana eto Mandriseza zao izany kalitaon'ny rano ho diovina izany. Antony faharoa dia mety misy koa fahasimbana na eo amin'ny tobim-pamokarana na eny amin'ny tambajotra fizarana rano. Ireny zavatra ireny dia mety hiteraka fivadian'ny kalitaon'ny rano zaraina eny amin'ny mpanjifa. Raha ny eto Mandriseza manokana dia misy an'ny mpifivana eto aorianako ity misy fahasimbana. Efa eo am-panarenana an'izay fahasimbana izay moa ny ekipa teknika eto amin'ny JIRAMA. Manaramaso sy mitsirika ny fivoaran'ny kalitaon'ny rano hatrany nefa ny orinasa JIRAMA. Ao anatin'ny famokarana rano fisotro madio sy fitsinjarana rano fisotro madio moa dia ny orinasa JIRAMA dia manao fitsirihana foana ny kalitaon'ny rano. Tao anatin'izay fitsirihana izay nahitana fa misy fahasimbana ny sivana anankiray teto Mandriseza ary novonjena aingana ny fanamboarana izany sivana izany araka izao asa hitantsika taoriana izao. Taorian'izay moa dia no amafisina ny fepetra teo amin'ny fitsirihana ny kalitaon'ny rano na eto amin'ny tobim-pamokarana na eny amin'ny tambajotra. No amafisina koa ny fikojakojana izay atao ao anatin'izao vanim-potoanan'ny orana izao. Izay moa zany fepetra noraisina izao dia izao fa misy koa nireo fepetra sy tetikasa ho fanatsarana ny tobim-pamokarana efa misy eto Mandriseza miaraka amin'ireo mpiara-nombona ampitoka amin'ny orinasa JIRAMA. Fa misy ihany koa ny fanorenana tetikasa vaovao eto Mandriseza mba ahafahana mampitombo ny rano vokatra sy mahazo fanatsarana iatrany amin'ny kalitaon'ny rano avoakan'ny. Na izany azy hatramin'izao Janoary 2024 izao dia mbola mitohy ny faharatsian'ny rano eny amin'ny tobim-pitsinjarana. Maro no milaza fa misy fofony, miova ny loko ary tena maloto tokoa izany. Loharanom-baovao hafa milaza fa ny fanadiovana omen'ireo prestatera miara-miasa amin'ny JIRAMA dia efa tsy mifanaraka amin'ny fenitra ny kalitao intsony. Tsy ahivana fa zo fototra ny vahoaka ny rano fisotro madio
ilaina amin'ny fiarovana ny fahasalamana sy ny fiainana andavanandro ary raha tsy voava haingana ity olana ity dia mety hitondra loza lehibe ho an'ny mponina eto andrenivohitra ary hisy akony amin'ny fahasalamana.